Tovitovy amin'izay ihany totosa ilay hetsika ankolany hetsika nanomezana lanja manokana ny faritra Sofia mpiara-miombonantoka maro no nanome tanana ny rehetra tao anatin'ny fikarakarana azy ity foara izay notohanan'ny tetikasa fanohitra manokana. Fahombiazana io no azo amtinana ny andiana faharoa amin'ilay tsenaparitra ankolany izay nitotosaina ny 12 hatramin'ny 20 jolay lasa teo tany Port Berger faritra Sofia. Ny tetikasa fanohitra na Prosperer miaraka amin'ny atenimeran'ny varotra antoerana no mikarakara ity tsenaparitra ity. Tanjona ny hanomezana sehatra sy ampiroboroboana ny sehatry ny fahandrarana eny ambanivohitra. Tamin'ny fanombohan'ny Prosperer dia ny vokatra hitantsika teo zany dia le tena ny vokarina tamin'ny fomba nentin-drazana. Ezaka natao zany dia ny eo amin'ny fanatsarana ny kalitao. Dia hitantsika eo zany mitately ao anaty tavoahangy ary misy etikety mazava tsara avy aiza io tately inona io. Ny menaka tahak'izay ihany koa ny fanodinana voankazo ohatr'izay raha miohatra tamin'ilay naingana. Zay zany anisan'ny fanatsarana mba hisintomana an'ireo mpandara eny an-tsena. Miara-miasa akaiky amin'ny fandarana fanohitra ny atenimeran'ny varotra Sofia, indrindra eo amin'ny fijerena lalam-barotra ho an'ireo mparandrara ambanivohitra. Raha amin'ny lafiny fanohanana aloha zany azo lazaina hoe tratra ny tanjony matoa misy ny vokatra aranty sahala amin'izao. Ny CCI zany no mitady lalam-barotra amin'ny alalan'ireo serasera maro isan-karazany toy ny plateforme commerciale amin'ny alalan'ny internet. Dia izay koa moa zany manana olona natokana ho amin'izay tsy manana asa afa-tsy izay izy dia ny agent commercial. Izy zany no miezaka mifandray amin'ireo heverina ho mpividy an'ireo vokatra ireo ary indrindra ihany koa mampifanantona an'ireo mpividy ireo amin'ireo mpamokatra. Mpandraraha ambanivohitra efatra amin'ny 50 na azo tombontsoa amin'ny alalan'ny tetikasa fanohitra na Prosperer. Isan'ny sehatra nasongadina nandritra ny fotoana ny fanodonana ny voankazo izay mampiavaka tokoa ny faritra Sofia.